sehatra fatateraka kosa indray ho fanarahana ny fenitra takin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fitaterana an-dranomasina na ny OMI no ahafantarantsika azy dia nisy ny fampiofanana ireo mpitsabo misahana ny fanomezana ny taratasy ho an'ireo tatsambo etsy amin'ny foiben'ny APMF alarobia no izoran'izay fampiofanana izay. Raha ny tobim-pahasalamana no nahazo fankatoavana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fitaterana an-dranomasina na ny OMI hanao fizahana sy hanome ny taratasy fanamarinana fa ahafahana manao ny asan'ny tantsambo na ny antsoina hoe certificat d'aptitude médicale des gens de mer ateo aloha atao aoriana ny fanavaozana fenitra no naniny fiverimben'ny OMI tamin'ny taona 2014 dia ny mpitsabo tsirairay mihitsy no tokony hahazo fankatoavana avy amin'ny OMI. Tanjona amin'izany moa ny ahafahana manara-maso ny fomba nahazoan'ny tantsambo ny certificat d'aptitude médicale. Noho izany manatanteraka atrikasa fampiofanana ireo mpitsabo pizaha ireo olona miomana ho tantsambo ny agence portuaire maritime et fluviale na ny APMF nanomboka androany ka hatramin'ny 17 volana meo avy izao. Kasio sy izay zavatra atao zany dia mizaha manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izay hita ao amin'ny convention internationale iarahana amin'ny OMI dia tena anton'le atikasy koa dia ny fampitoviana ny fitaovana ety miasa na ny any amin'ny dokotera zany na ny amin'ny APMF reo fitaovana reo dia manaraka zay fepetra napetraka nohon'izay. Andiany voalohany ty fampiofanana tanterahany ity ka mpitsabo mpanao fizahana miisa 17 avy amin'ny faritra Marato Madagasikara no mahazo tombotsoa amin'izany. Ny fanatrehana ny fampiofanana no manampy azy ireo ahazo ny fankatoavan'ny OMI. Manaovana fiofanana manokana ny dokotera zay efa nianatra momba ny zany fitsaboana zany tamin'ny taonany maro dia ny hoe mba ahafantaran'ireo dokotera ireo ny tontolo manodidina zany asan-dranomasina zany dia mila fiofanana manokana zay ary zany dia notakin'ny voalaza namany teo ny hoe OMI organisation maritime internationale zany io zany atao hoe foibe iraisam-pirenena miahany fitateran-dranomasina eto amintsika ETR amin'izao tontolo zao. Takina zany zay zany hoe tsy ny dokotera rehetra no afaka manome certificat ho an'ny tantsambo fa ny dokotera na vita fiofanana ihany. Zany hoe raha vao vita zany zao fiofanana zao dia ireo dokotera reo zany no antsoina hoe dokotera agréé dia izareo reo momba azy rehetra dia ho alefa ny APMF zany any amin'izay OMI zay mba ho raketina any amin'ny ataontsika ny boky sy ny tahily any amin'ny OMI hoe reto zany any Madagasikara ny dokotera manana fahefana satria agréé anao anome certificat na anome taratasy maramarina fa salama sy tomaty afaka manao asan-dranomasina ilay tantsambo. Marina fa i Madagasikara dia nanao sininy fifanarana iraisam-pirenena ny OMI saingy hatreto kosa dia mbola tsy nolaniny teo anivon'ny parlemanta sy ny gouvernemanta ny fampiarana ny fifanarana iraisam-pirenena mifehy ny asan'ny tantsambo. Na izany aza ny fahazonan'ny certificat d'aptitude médicale dia anokatra varavarana ho an'ireo tantsambo malagasy manodidina ny 3,000 izay ny akamaroan'izy ireo dia manao ny fitaterana an-dranomasina manerana izao tontolo izao, izany hoe miasa n'ireo firenena hafa efa nakatoy fifanarana iraisam-pirenena mifehy ny asan'ny tantsambo io. Ny certificat d'aptitude médicale dia avaozana isaky ny roa taona ary ny fananana ny taratasy fanamarinana io miaraka amin'ny mari-pahaizana mifandraika amin'ny asan'ny tantsambo no ahafahana manao ity asan'ny tantsambo ity.